Ny 12 mars 2015 lasa teo dia nitranga ny fanenjena tamin'ny Andriamatoa Marc Tatandraza. Marihana fa teto Mahajanga, province-ny Mahajanga no nitsanga ty tantara ty, ary tantara tsy manam-paharoa eo amin'ny fivavahana kristianina miray, satria tamin'ity fotoana ty dia nanome baiko i Andriamatoa président filoham-pirenena Hery Rajaomampiana fa mila samborina i Andriamatoa Marc Tatandraza. Ny antony moa zany dia ny hoe nohon'ny fanenjehana avy tany amin'ny districtny Sambava tany, zany hoe nisy fanenjehana zany avy tany amin'ny faritra Sambava iny dia nataony Andriamatoa Hery Rajaomampiana exquise, zany hoe igny zany no nataony fitaovana hanamborana ny Andriamatoa Marc Tatandraza. Nisy ny didy zay navoaka avy teny amin'ny fitsarana tamin'izay fotoana zay. Maretsika tsara moa fa reo fitsarana reo dia baikony Hery Rajaomampiana. Tamin'izay fotoana zay ihany koa no nagnaramana an'ireo mpitsara mba hamoaka zay didy zay, de avy hatrany moa tonga reto Amoregny rehetra nanambotra ny Marc Tatandraza araka an'izao sary hitatsika mivantana eto amin'izao fotoana zao. Hitatsika teto fa tonga teto avokoa ireo force rehetrarehetra, tonga teto ny gendarme, tonga teto ny polisy, tonga teto ny miaramila rehetra, zany hoe ny force rehetra zany samby tonga teto avokoa tamin'ity ndray mitoraky ty. Nitovy tamin'ny fanamborana président république ny fanamborana ny Andriamatoa Marc Tatandraza tamin'izay fotoana zay, tonga teto avokoa ny fitaovam-piadiana matanjaka rehetra tamin'izay fotoana zay. Dia hitatsika araka zao, hitatsika maso zao tokoa ny zava-nitranga tamin'izay fotoana zay. Marihana fa noho ny fanenjehana azy, noho ny fitoriana filazantsara ny antony zao raharaha fanamborana izao. Marc Tatandraza moa tamin'izay fotoana zay tsy de nandalo loatra noho ny fitiavan'ny filaminana, ka noho izany dia lasa izy nanatanteraka zay baiko rehetra zay nataony reto mpitandro filaminana tamin'izay fotoana zay. Noentiny Andriamatoa Marc Tatandraza ho any amin'ny fitsarana, ho fotoam-pitorina amin'ny zavatra rehetra zay nitranga. Marihana fa tamin'izay fotoana zay dia araka izao hitatsika amin'ny sary zao, ny vahoaka tsy tambisaina nanatry maso ny zava-nisy. Gaga ny vahoaka tamin'izay fotoana zay, nefa kristianina mpivavaka no nanehoana herisetra toy izao hitatsika miseho eto amin'ny sary izao. Zavatra tsy rariny no nataony reto mpitandro filaminana any Andriamatoa Marc Tatandraza tamin'izay fotoana zay. Ny ankabetsahany reto vahoaka reto moa de gaga sady talanjona tamin'izay fotoana zay hoe fa naninona loatra olo mpitory filazantsara ane io e, olo mpanompon'Andriamanitra ane io e, olo mpivavaka ane io e, fa naninona no nampiharina hetraketraka ohatran'izao e. De hitatsika zao miseho zao moa no hetraketraky nataony reto mpitandro filaminana tamin'izay fotoana zay. Io chef district le hitatsika mibaiko iny igny chef district iny miaraka amin'ny police pirenena dia noentiny reto vahoaka reto. Marina fa reto vahoaka rehetra dia Andriamatoa Marc Tatandraza no miantoka ny sakafony, ny fiainany, zany hoe olona tezainy Andriamatoa Marc Tatandraza zany reto olo reto, délégation mpitory filazantsara miaraka aminy. Olo manao asan'Andriamanitra reo, olo mpitory filazantsara eto amin'ny firenena reo, mamonjy ny fanahin'olona, magnavotry ny vahoaka malagasy, zany hoe olo mpitory tenin'Andriamanitra zany. Nefa de hetraketraka no nataony reto mpitandro filaminana reto tamin'izay fotoana zay. I Hery Rajaomampiana moa no tambadiky ny reto zavatra reto nanome baiko, satria matahotra izy amin'ny Andriamatoa Marc Tatandraza dia avy hatrany zany andraisan'ny fepetra reto vahoaka zay notantanany Marc Tatandraza reto. Tezitra be izy tamin'izay fotoana zay ka nataony zay fomba hanaparitahana ny reto olo reto, tsy maintsy naparitaka zany reto délégation mpitory filazantsara miaraka amin'ny Marc Tatandraza reto. Reto moa ny force hitatsika reto, ny gendarme, ny miaramila, ny polisy rehetra tamin'izay fotoana zay. Marihana tsara fa ireo fitaovanareo de fitaovana saiky hamonoan'olona andry Marc Tatandraza tamin'izay fotoana zay. Zany hoe nisy andian'olona mihitsy zany tamin'izay fotoana zay saiky hamono an'zareo, nanafika tora-bato, nandratra an'zareo nefa tsy namaly zareo satria mpitory filazantsara reo de tsy namaly. Reo fitaovana hitatsika reto zany ny fitaovana nentin'olona vahoaka le voakarama zany hamono an'ny reto délégation miaradia Marc Tatandraza reto. De saiky ho vonoiny zareo zany reto mpanaradian'ny Tatandraza reto. Fa tamin'izay fotoana zay moa tsy namaly izy ireo satria mpanompon'Andriamanitra, mpitory filazantsara an'i Jesosy Kristy. Dia nangina zany, nangina satria zay mampanompon'Andriamanitra an-tena de tsy maintsy mangina. De reto zany ny fitaovana saiky hamonoana an'ireo délégation, hamonoana ny kristianina, saiky hamonoan'ireo reo le andian'olo voakarama tamin'izay fotoana zay satria nisy koa zany le olo nokaramainana e,
karamaina hamono karaman'ireo mpanao politika hoe ndao nareo zay mahafaty an'ireo zay mahafaty an'ny Marc Tatandraza de mena vola ohatran'izao de reto zany fitaovana saika hamonoana an zareo. Hitantsika araka izao mitranga zao tokoa ny zavatra sarotra ny aretany Andriamatoa Marc Tatandraza tamin'izay fotoana zay. Hitantsika araka izao sary miseho zao. Ty moa ny banderole ny Andriamatoa Marc Tatandraza ary tsy ny laro ny vavon'ireo mpitandro filaminana ary tsy ny tian'ny Hery Rajamampianina io sary hitantsika io. Noho izany dia nalahelo reto vahoaka indrindra fa reto délégation mpanaradia ny Marc Tatandraza araka izao sary hitantsika miseho eto mivantana zao. Alahelo be tsoroamantany tamin'izay fotoana zay. Tena hakivina alahelo reto ny force rehetrarehetra moa de betsaka am'reto force reto koa no somary malahelo ihany sasany fa sasany moa de tena mihidy vazana satria ampiasain'ny Satana. Tamin'izay fotoana zay de nampijaliany vahoaka reto mpanaradia ny Andriamatoa Marc Tatandraza reto araka ilay sary hitantsika zao de ny fanisitopositomana zany tamin'izay fotoana zay. Betsaka ihany koa moa ireo fianakaviana zay milaza fa fianakaviany reto de nanao zay etraketraka zay ihany koa. De nalahelo be zany reto kristiana sy délégation reto tamin'izay fotoana zay hoe zahay ne olo mitory filazantsara fa naninona zay no atao ohatran'izao. Maninona zay no atao ohatran'izao? Mpanompon'Andriamanitra ne zahay mpitory filazantsara ne zahay fa naninona zay no atao ohatran'izao? Zahay ne tsy mpanao ninona, zahay ne tsy mpanao inona. Fa tamin'izay fotoana zay de araka izao sary hitantsika zao mihitsy ny zava-nitranga. Nalaina forcé ireo délégation tamin'izay fotoana zay. Nalaina forcé mihitsy. Tany hoe nalaina forcé zany. De hitantsika reto vahoaka jiabijiaby zay fanitositona nakan'ireo délégation tamin'izay fotoana zay. Andao nareo ody fa lehibe nareo efa migadra, lehibe nareo efa voasambotra, miala am'izay, miparitaha am'izay nareo fa efa voasambotra ny lehibe nareo, efa gadra ny lehibe nareo, andao miala daholo. Fa betsaka koa moa ny vahoaka tamin'izay gaga hoe fa naninona, fa nisinona, mpitory filazantsara ne io mpanompon'Andriamanitra ne io fa naninona, maninona no atao herisetra ohatran'izao, naninona no atao hetraketraka ohatran'izao nefa mba olo mpanompon'Andriamanitra mpitory filazantsara. De reto mpitandro filaminana moa voakarama araka le hitantsika ireo sady ihany koa voabaiko avy any ambony any, avy any mpitondra fanjakana tany mihitsy de tsy afaka nanao ninina izy ireo tamin'izay fa de nanaraka foana zay baiko nataon'ireo lehibe. Zay ne problème io reto lehibe reto zany rehefa mibaiko de tsisy azo atao moa fa tsy maintsy manaraka foana zay baikony lehibe zay mitranga eo. Na de efa fantatsy ny reto mpitandro filaminana fa tena tsy rariny ny zavatra mitranga, tena tsy rariny fa noho ny baiko zany de tsy maintsy tanterahan zareo hatrany foana le raha. Betsaka koa moa ny vahoaka gaga mifagnotany tamin'izay hoe fa naninona moa zalahy, olona mpitory filazantsara ve de atao ohatran'izao, olo mpanompon'Andriamanitra ve de atao an'izao. De chef district moa tamin'izay fotoana zay de nanamafy hatrany nizingizina fa tena tokony handray fepetra zahay hoy izy ny chef district tamin'izay fotoana zay am'reto olo reto indrindra fa Andriamatoa Marc Tatandraza satria natahotra izy tamin'izay fotoana zay fa mpanonga-panjakana hoy ny Marc Tatandraza de natahotra izy zareo avy ao amin'ny fanjakam-pisorona ao zay mihitsy le teny nataon'ity chef district ty tamin'izay fotoana zay. Ay reo ekipan'ny fanjakam-pisorona tsy maintsy handraisana fepetra satria reto ekipan'ny fanjakam-pisorona reto de efa miha-matanjaka de efa miha-maro manerana ny nosy de zahay moa nahazo baiko avy any ambony, baiko ny anay service ny anay ka rehefa mahazo baiko zay de tsy maintsy manatanteraka. Zay mihitsy nataon'ity chef district ty tamin'izay fotoana zay. Nefa hitantsika tsara fa i Marc Tatandraza de olo mpanompon'Andriamanitra mpamonjy vahoaka ary nanreto kristiana reto aza nalahelo tamin'izay fotoana zay, nalahelo zareo hoe fa naninona no natao ohatran'izao zahay, fa naninona no ampijaliana ohatran'izao. De tsy lany vavony reto mpitandro filaminana reto le banderole ngezabe zay nipetaka teny ambony de nombotany zareo tamin'izay fotoana zay, nongotany le banderole satria naparary foany zareo hoe malaza be le ry lasa nalaza be le ry taleo esorina any ty banderole ty fa lasa le ry indray no malaza be favori am'izao fotoana zao, lasa izy no malaza voalohany maneran-tany, izy no malaza faratapony am'izao fotoana zao. De nombotana zany le banderole tamin'izay fotoana zay de noentin'izy ireo dorana zany le banderole tamin'izay fotoana zay. Hitantsika araka izao zava-mitranga rehetrarehetra zao fa tena tsy rariny ny zava-nitranga tamin'ny Andriamatoa Marc Tatandraza zay mpanompon'Andriamanitra lehibe teto amin'ny firenena, mpitory filazantsara goavana zay nampiasain'Andriamanitra nanomboka tamin'ny 2012 nitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny vahoaka malagasy ho mpanafaka ny firenena. Nefa izao ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana, izao proof hitantsika maso zao no manamarina fa tena tsy rariny tokoa
ny zavatra nataony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina an'ireto mpanaradia ny marika Tatandraza sy i marika Tatandraza mivantana. Alahelopo ao anatin'ny marika Tatandraza mandrakakehitriny izao fampijaliana nahazo azy izao. Tamin'ny alahelo lehibe no nanatrehan'ireto mpanaradia ny marika Tatandraza ny fitsarana azy teto amin'ny lapan'ny fitsaranan'ny Mahajanga Ambaratonga voalohany. Na dia ny antsoantso aza ny tenan'izy ireo dia tsy niheno an'izany mihitsy ny mpitondra fanjakana malagasy tamin'izay fotoana izay arak'izao hitantsika zao. Maritsika teto ihany koa fa nampidirina ponja i marika Tatandraza tamin'izay fotoana izay ary nampijalijalina faratampony tao anatin'ny fonja. Reto kristiana moa dia ny voaroaka lehibe farany fa i marika Tatandraza kosa dia nampijalijalina tao anatin'ny fonja tao ary mafy ny zavatra nandro azy. Misaotra anao nagnaraka an'ity vidéo ty.